Ny fikambanana Amacrem ihany koa dia tsy nanadino ireo ankizy beazina eny amin'izy ireo ka nanolotra anjara fanomezana ho an'ireo ankizy miisa 20. Fito volana izao no nijoron'ny fikambanana Amacrem na ny fikambanana malagasy misy ireo ambasador kristiana ho an'ny fifoazan'ny Madagasikara. Fianakaviana sahirana miisa 300 no efa nikarakarain'ity fikambanana ity raha tsy ilaza afa-tsy ireo zaza izay beazin'izy ireo ary indrindra omena fampianarana. Amin'izao fety izao dia tsy nanadino ireo ankizy beazina ho aminy ny Amacrem ka dia nanolotra kilalao sy vatomamy ary biscuit sy mofomamy ho an'ireo ankizy ny fikambanana. Christmas zao dia nanomana zany ny Amacrem Christmas ny ankizy sahirana roentina izarana kilalao sy vatomamy. Tamin'ity taon'ity aloha zany dia tratranay zany mitandrona izay lehibenay sy atao satria zay zany zao dia efa navita nanombotra ty sekoly ty ho an'ireo zaza sahirana ireny isa 20 ny isany navita ihany koa zay fanomezana an'olona ho an'ray aman-dreny ndraiky zaza rehetra koa fanomezana hoe entina hivarotra hameloma-tena. Nanao ihany koa zany zay fandoavana hofa-trano satria nasoronay tena amin'ny trano sase zany le olona dia metonay trano raisy Amacrem-tanana ny hofa-trano dia ny amin'ny taona ho avy koa zany zay zao efa hihetsika hikarakara amangy fonja zany zay mitsidika atao vaovao ny centre ihany koa zany zay ampifanana ny ray aman-dreny sy ny tanora le ampianarana asa zay zany no ezaka atao reny. Tratra ny tanjona hoy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Amacrem satria ny efa polisan-jaton'ireo asa indrindra fa ny fanamaivanana ny fahasahirana an'ireo fianakaviana dia totosa avokoa. Ny ankamaroan'ireo fianakaviana moa dia nomena vola na fond entina miavy tena ka miankina amin'ny filan'ireo olona ny vola raisin'izy ireo. Manomboka ny taona 13 dia hivelatra bebe kokoa ny asa soa izay ataon'ny fikambanana ka isan'izany ny fanomezana asa ho an'ireo fianakaviana sahirana izay hita fa manana talenta ka tokony ampiana.